Jehovandriamanitra ne aniso antsika rehetra ho feno fifaliana ny tontolo alinanao amin'ity anio ity ary finaritra rahalahy finaritra ranabavy fiarabanina avokoa izany rehetrarehetra zany eto amin'ny fiangonana kristiana miaraka mivavaka tonga somatsara isika eto anatin'ny fandaharana indray amin'ity alina ity fandaharana miavaka kely izy ity satria dia isy fanadihadiana miaraka amin'ny vahiny izay hiaraka amintsika eto anatin'izany fandaharana izany ka tiako ny milaza aminao mialoha hoe miomana sady ary fa be dia be ny zavatra horaisitsika be dia be ny fampianarana be dia be ny fanazavana zay ampafantarina antsika tsirairay avy amin'ity fandaharana vaovao ity mialoha tena hidirantsika amin'ny fandaharana ary dia reseraka ao indrindra andeha hivavaka isika mankasitraka midera manome voninahitra anao zay Andriamanitra ranay satria no fahasoavanao sy ny fitiavanao dia mbola tratran'izao fotoan'izao indray afaka anatanteraka ny asanao tsinona kory izay Andriamanitra tsinotsinona izay ary kankana sy vovoka ihany ary vovoka mety kely mety ahelan'ny rivotra nefa kosa dia nisafidianao na mitondrainao an'izao fotoana izay ahafahana indray mitondra ny hafatra ao amin'ny mpiaino-tsirairay avy izao ka ankehitriny dia mangataka ny fitarihanao izay aoka ny sitraponao no tanteraka eto ary mangataka ihany koa ny fombanao fanamasina mangataka ilay rahanao Jesosy Tompo andrakotra sy hiaro ny fotoana rehetra izay hiarahana eto amin'ny anaran'i Jesosy Tompo aleloia amen somary elaela isika izay tsy nisy fandaharana manokana tahaka izao ny androany moa dia arak'izay lazaiko izay hoe hiditra ao anatina fanadihadiana somary lalindalina kokoa isika makasika any resaka hoe mpaminany sy ny resaka faminaniana sy ny fahatanterahany sy ny fizotry ny faminaniana mitontolon'ny mpaminany sy ny faminaniana zany no andeha ilomanosantsika kokoa amin'ity anio ity ka ankehitriny dia tiana sady ny mampandroso sy miarabanao ray aman-dreny mpaminany Jehovandriamanitra ne anisoanao ho fenifaliana ny fanahinao hitoetra eo amin'ny fanatrihan'ny tomponao dia arabaina ihany koa isika rehetra zay ny tokantrano any maheno anao amin'izao ora sy fotoana izao ho feny fifaliana ny fanahinareo hitoetra eo amin'ny fanatrihan'ny tomponareo androany moa zany dia faly miarabanao ihany koa za Jaona faly miaraba ny olona rehetra zay mahita mivantana sy maheno ana amin'ny alan'ity onjam-peoty amin'izao fotoana izao faly ihany koa izahay mampandroso anao indray amin'ity androany alarobia mahafinaritra ity zany hoe alarobia izay mialohan'ny pasika izy ity teo aloha teo isika dia niresaka foana mahakasika ny pasika rehefa nampiomana ny fiangonana kristiana miaraka mivavaka sy ireo izay te hiaraka amintsika hitandrana izany pasika izany mahakasika ny fampianarana momba ny pasika androany kosa indray dia somary miova kely ny fandaharana ary mivelatra kely ao anatin'ny resaka hoe mpaminany sy ny faminaniana dia misaotra mialoha sady nanaiky ny vahiny misaotra sady anaiky anazava sy anome ny andinindiny mahakasika izay rehetrarehetra izay mitodika kely amintsika rehetra any tokantrano sy amin'izay manaraka ny tenako amin'izao fotoana izao asa raha somary sitsika jery todika kely nisy fotoana teto Madagasikara tamin'ny ataoko hoe tanoany amin'ny 5 taona 7 taona lasa tany nisy faminaniana izay navoakan'ny mpaminany hoe hoavy ny loza hoavy ny andiam-balala dia ny arahantsika nahita tamin'izany fotoana izany fa tena nitoby teo am-bavahadiny ataoko hoe olona ambony anankiray mihitsy ary am-vavahady tamin'izay ary dia somary nandeha kely ny resaka somary matsikaiky kely tany amin'ny resaka serasera sosialy tany hoe ny valala tsy indromandry am-bavahady kanefa tamin'ity indray mitorako ity dia ohatra nandry indroa teo am-bavahady nilay olona anankiray ilay izy faminaniana daholo ireny tanteraka nandeha ihany koa ny resaka hoe isy ny fiovan'ny fitondram-panjakana isy ny zavatra mety korotana sy isa vorovoro dia tanteraka avokoa za rehetrarehetra zany nandeha ihany koa teo ny resaka hoe isy ny loza voajanahary izay andringana olona maro eny mety hoe tsy teto Madagasikara fa tany ivelany tany fa tanterahany tanteraka avokoa za rehetrarehetra zany teo ihany koa ny fanambarana mahakasika an'ilay cyclone izay efa nambarany mpaminany mialoha ary dia ny arahantsika nahita fa tanteraka avokoa ireny rehetrarehetra ireny izany manambara hoe ny faminaniana tsy voatery amin'ny fotoana izay ilazana azy no tanteraka fa aoriana kely tsy maintsy tanteraka iny rehefa avy amin'Andriamanitra izay ilay faminaniana mitodika manokana amin'ny ray aman-dreny mpaminany ny tenako satria mahakasika izay iaho no andeha ilomanisontsika kely amin'ity alina ity
voalaza ary fantatry ny olona fa ianao dia mpaminany amin'ny hoe mpaminany anao izay manahoana ny fomba nahatongavanao tamin'izany sehatra mahampaminany izany satria be dia be amin'izao fotoana izao ny olona izay misoratena ho mpaminany be dia be ny olona manangana ny tenany ho mpaminany ary maro tsy tamboisaina ntsony amin'izao fotoana izao ny fiangonana izay efa hoe samy manana mpaminany ho azy ekeko anatin'ny baiboly fa betsaka ny mpaminany misy ny mpaminany lehibe misy ny mpaminany kely misy ny mpaminany antitra misy ny mpaminany tanora misy ihany koa ny zanaka mpaminany misy ny tena mpaminany fa amin'ny firenena anankiray kosa dia anankiray ihany ny tena mpaminany lehibe ao amin'ilay firenena nefa amin'izao fotoana izao dia toa maniry ohatry ny ahitra raha zay ny azo ilazana azy ny fisian'ny fiangonana izay manana mpaminany ianao ve manana fanazavana manokana azonao anazavana ny momba ny tenanao hoe tena mpaminany avy amin'ny Jehovah marina ianao porofo anankiray fotsiny omeko anao mpanetren-tena ohatra zao sika hoe tandrina Pasika dia efa nanambara-mialoza hoe za rehefa nankany Jerosalema angamba nefa ray volana sy tapany zay dia ny tenin'Andriamanitra ny eo tamin'Andriamanitra za tany ary ny antondriko avy tany raha mbola tsy nilazaiko akory fa ny tenin'Andriamanitra za hoe ny Pasika nareo voalohany io isy olana dia nanontany tamin'izany hoe olana inona hoe Andriamanitra ve tsy handalo sa hoe tsy ankasitran'Andriamanitra ve le izy dia hoe mandalo Andriamanitra ary ankasitran'Andriamanitra le izy fa somary misy olana kely fotsiny zao nefa le izy voafantatra hoe cyclone zay le olana zay zany le olana resaka cyclone dia zay moa nefa nifampiresaka tamin'Andriamanitra hoe za Andriamanitra hitondra ola be dia betra amin'ny ankizy kely fomba fanaonay malalaka be ny toerana any dia milalao ny ankizy tsy misy an'izany ve amintsy dia ozy hoe izany iny ozy izy ka miditra amin'ny aliny 5 ihany amin'ny 5 mars izy miditra amin'ny aliny fandalovan'i Jehovah fa mbola tsy mahakasika ny moramanga raha sainy amin'ny Nohity ihany fa miroso foana nareo amin'ny Pasika satria fotoana amin'Andriamanitra io dia tsy azo elana fa raha sanatria tsy hitan'Andriamanitra any nareo na hoe misy tonga any hoe matahotra ka tsy tonga nefa iseho ny lehilahy indrindra fa ny lahy matoa ka tsy tonga dia zay vao tena hoe ahita loza avy amin'Andriamanitra zany satria ao anatin'izany misy zavatra ho aringan'Andriamanitra zany hoe samy mandalo fandringana tsiraray daholo ny olona fa amin'ny lafiny samy hafa sy hoe le fandringana dia hoe maty zao dia zao fa mety hoe ny zavatra ompiana ny trano rodana ny sasany na ny tamboho ohatrany hoe zavatra mandany vola le izy satria hiakatra andrano io arana izy mbola vao miforona mbola raha piso angamba izy vao hoe voakan-dranomasina nefa ny jerevo ny ranon'orana efa tonga ny varatra zany efa misintona an'azady mba hatanjaka dia zay zany ny zavatra misy dia zay zany naporofoko anao hoe mpaminany avy amin'Andriamanitra zay satria mahalala ny zavatra ho avy raha ohatra indray ary zany ka hoe hainao ny teny hoe maniry ohatra ny anana ny mpaminany zao ne le izy John ekeko aloha ny tenao hoe maniry ohatra ny anana ny mpaminany amin'izao fotoana izao fa za ihany koa ane mba mametra-panontaniana ary miome satria manko n'izany ny olona iray zany rehefa mpaminany dia hitenen'Andriamanitra dia ny olona iray hitenen'Andriamanitra ane ka olona mihoana amin'Andriamanitra isan'andro olona mihoana amin'Andriamanitra isan'andro arahan'Andriamanitra maso koa ahoana azy no tokony fitondran-tenanao ny fitafianao ny fiteninao ny fihinanao ny asanao ny fahamarinanao ny fahamasinana ireo rehetra ireo dia mikonty avokoa kanefa zany maro ny olona milaza hoe hitenen'Andriamanitra maro ny teny hoe mpaminany dia iomezako fotsiny hoe fa Andriamanitra tsotra tsara fanahy be manahoana azy no miteny amin'reto olona reto no tsy miteny mafy azy ny amin'ny sify sy ny fahamasinana ny fitafian'ilay olo isan'andro ny tsy mahalala ny hoe fahalotony izy na izy raha maloto mbola afangaro ny fangatahana fanahy masina ao am-piangonana ao anatin'izany hoe mihinana zava-padina mandoko volo
batisa amin'ny batistera hoe batisan'ny zaza tsy misy fahamasinina tsy misy ninina mbola manao fiainan'izao tontolo zao de Andriamanitra manao hoana ary miteny aminy nefa raha zay hitanao zao tena voafehy amin'Andriamanitra za tena hoe voafehy mafy mihitsy arahan'Andriamanitra maso ny fitondrantenako satria olona iona amin'Andriamanitra isan'andro zany ianao de mila ampivavaka satria mijery anao Andriamanitra na amin'ny alina azy ianao de mitokam-pandriana manamaso-tena satria manara-maso anao Andriamanitra ka ho an'ireo milaza ny tena ny mpaminany efa nodinianao ve zay zavatra zay hoe inao ane ka arahan'Andriamanitra maso sanandro ahoana ny fahamasinanao ahoana ny fitondrantenanao ahoana ny fomba fiteninao ny fihinana ny sakafo hoaninao ahoana ny fiainanao rehetrarehetra fa misy ny olona milaza hoe mpaminany de mehezaka hoe raha mba fantatry reto olona reto moa zany fipetrana mpaminany zany tsy hiteny misy reto olona reto mpaminany ary tsy hiteny mihitsy ny olona hoe za koa hitenenan'Andriamanitra fa lazaiko anao nefa Andriamanitra aloha tsy niteny tamin'ny Jetilisa zany ankoatrany hoe Nebukadnezara nataon'Andriamanitra hita fahitana ankoatrany hoe Farao nataon'Andriamanitra hita fahitana fa hoe hitenen'Andriamanitra mivantana tahaka ny Mosesy tany amin'ilay roy memy tany tenim-boatra Horeba mafy ane zany mafy zany tena mafy zany raha jerevanao ny mpaminany rehetra jiosy daholo fa nitenen'Andriamanitra Nebukadnezara fa sy mpaminany izy nitenen'Andriamanitra ny Farao tamin'izany fotoana zany tamin'ny nanandratana Josefa tamin'ny alalany nofo hoe omby fito mahi de omby fito matavy fa tsy midika hoe mpaminany izy fa ny mpaminany zany teneniko anao hoe sarotra be jaona zany hoe mpaminany zany satria ny mpaminany zany dia ny zavatra misy de avy amin'Andriamanitra ny tenina ny mpaminany ary zavatra marina no lazainy zany de hitansika ao amin'ny ohatra zany maka tenin'Andriamanitra zany za tsy maninona ampianarako ny olona zany makasika an'izay hoe ohatra hoe Petera faharoa zao toko faharoa Petera faharoa toko voalohany amin'ny anjininy faharoapolo de ozerevantsika zany amin'aran'i Jesosy Kristy tompo anjininy faharoapolo de manambara hoe fa fantatrareo voalohany indrindra ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia sy efa ny fisainan'olona fotsiny ihany fa tsy misy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany fanahy masina azy amen zany hoe avy tamin'Andriamanitra zany ny faminaniana raha jerevanao ny faminaninao anatin'ny baiboly ohatra fotsiny zao ny apokalipsy faminaniana efa tany an-danitra ny tompo nampahitany Jaona zany faminaniana zany fa sy programa tany an-danitra tamin'ny testamenta taloha io de sahirana be zany ny olona mandinika ka raha sy manana ny fanan'Andriamanitra tsy afaka halala zay zavatra voalazany apokalipsy fa rehefa manana fanan'Andriamanitra ianao de ny fanan'Andriamanitra no mampafantatra anao ny zava-miafy ny apokalipsy fa na Satana tsy malaza lazainy apokalipsy nefa voasoratra ao zay afaran'ny Satana hoe ho fatorana izy de alefa anaty lavaka tsy hitanonao sahirany saina Satana am'izao andro farany zao hoe inona marina ary ny zavatra tsian'Andriamanitra atao satria Andriamanitra dia mandringana ny arabo am'izao fotoana zao ny Ismaelita sy ny taranak'i Esau sy ny taranak'i Ismael aringan'Andriamanitra am'izao fotoana zao mba hanandratany ny Israely tena marina nefa ny Israely anandray miady amin'ny Palestina de eo indray zany Andriamanitra zany efa mahatonga fandringanana ary anjaran'ny Madagasikara de cyclone zany hoe samy manany azy na Satana aza very hevitra kanefa tsy manana fanahy masina Satana de very hevitra tsy hainy ny dikany apokalipsy fa izay zavatra tany an-danitra ny voasoratra tamin'ny androny iny ny fantany ta hoe faminanan'ny Daniela sy ny isan-karazany iny ny orenany fa tsy amin'ny apokalipsy aty tsisy zavatra fantany satria fanahy masina no afaka mipafantatra an'izany de izany no hitenenany Petera hoe ovakina amin'aran'i Jesosy tompo amin'ny anjininy faharoapolo fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia sy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra
fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenany olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Amen. Tsy afaka maminany olona anankiray raha tsy manana fanahy masina. Ny mpaminany dia mizara anankitelo. Misy tena mpaminany avy amin'ny Jehovah, Andriamanitra no miteny aminy. Misy ndray mpaminany afaka mihina zava-padina sy ny isan-karazany izy. Fa fanahy manambady no miteny aminy. Zany hoe mahalala zavatra izy amin'ny alalan'ny ny alalan'ny faminana ihany koa, fa Satana no mampafantatra azy ny zavatra, amitana azy. Zay ilay hoe fanahy mamitaka menarana ela. Misy ndray koa nefa ny maminany ohatran'ilay mpanandro. Mpanandro sy ny reny mpanao karatra, ohatran'ny hoe maminany fiainan'ny olona amin'ireny karazana hoe amina skidy zany na karatra. Ohatran'ny hoe fantany tonandro nateranao dia iny ny avadibadiny eo. Dia hoe ianao nga ohatran'izao, ianao ohatran'izao dia ohatran'izay zany ilay izy. Fa hafa zany ny mpaminany avy amin'Andriamanitra, mahafantatra ny hevitra ny soratra masina sy ny Baiboly, mahafantatra ny hafaran'ny olona, ary tsy vitan'izay ihany fa ny fanahy masina no manome azy izay faminaniana izay. Ao ihany koa zany ny faminaniana dia tahaka izao. Misy zany izay mahazo hafatra avy amin'Andriamanitra ka mampita izany amin'olon-kafa no antsoina hoe mpaminany. Ohatra hoe jerevantsika amin'ny asan'ny apôstôly ohatra. Testamenta vaovao foana aloha zany jerevantsika dia mijery sika amin'ny asan'ny apôstôly. Amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 dia amin'ny anjininy amin'ny anjiny 7:20 vakiry minaran'i Jesosy Tompo. Fa izany no natanteran'Andriamanitra ny zavatra nampilazainy ny mpaminany rehetra teo aloha fa hiaretan'ny Kristiny. Amen. Amen. Zany ozy izy nampilazain'Andriamanitra ny mpaminany teo aloha fa hiaretan'ny Kristiny. Hitanao tsara eto efa nilaza Isaia naminany amin'ny Jesosy Tompo. Naminany iny zany faminaniana mombana olona ndray. Be deaibe zao mipino hoe fantatro misy zavatra ataony ary be deaibe mahazo hafatra avy amin'Andriamanitra. Fa mbola tsy niteneniko mihitsy aloha fa nisoratako daholo izay faminana rehetra amin'ny fotoana ilay olona reo antsoko. Fa hijery za zany rehefa tenin'Andriamanitra dia mijery profo mazava tsara. Ary mbola manamarina ihany koa za indraindray amin'ny Baiboly hoe tena ara-Baiboly ny zavatra tenen'Andriamanitra. Misy anefa tsy ao anaty Baiboly izy satria tsy voasoratra anaty Baiboly daholo ny zavatra rehetra. Eto zany dia misy ohatrany hoe izay mahazo hafatra zany avy amin'Andriamanitra ka mampita izany amin'olon-kafa no antsoina hoe mpaminany ihany koa. Dia novakisika teo ny tamin'ny asan'ny apôstôly toko 7:20. Naminany amin'ny Kristy, mpaminany teo aloha. Ohatra Isaia, nanambara Isaia amin'ny toko 7:16 sy 7:20 manambara ny amin'ny Kristy hoe ombona amin'ny hazo fijaliana. Hoe nentina tahaka ny ondro vonoana izy dia tsy nilobava, nitsaraina izy. Dia be deaibe zany zavatra io. Hatramin'ny hoe Jesosy natolotry indray fa natim-panonerana hanavotana ho an'ny olona dia voalaza. Ny mpaminany Isaia nefa ny 300 taona ka hatramin'ny 700 taona talohan'i Jesosy Tompo ny siny. Nefa naminany fiainan'i Jesosy Tompo izy, ary naminany fiainan'i Maria hoe isy virjina hiteraka zalahy, ary ny anarany zany antsoina hoe Emmanuel na hoe antsika Andriamanitra. Zay zao dia hoe mpaminany avy amin'Andriamanitra dia maminany zavatra ho avy amin'ny fiainan'olona anankiray efa mpahafantarin'Andriamanitra azy. Ary tamin'ny andron'i Isaia be deaibe ny virjina ny andro ny fahatanteran'izany. Fa sy tamin'ny androny ilay izy fa misy faminaniana tanteraka hatratsy amin'ny 300 taona na hoe 700 taona tseriana zany atanterahany faminaniana. Zay zany mahakasika ny hoe faminaniana momba ny olona. Ahoana koa sary zany ataon'Andriamanitra rehefa mampita hafatra amin'ny mpaminany izy. Ohatra hoe amin'ny testamenta taloha indray zany jerevantsika amenao fotoana lavalava aloha za. Ya, tsy maninona mihitsy. Tsy maninona fa mbola anytany ihany moa za avy eo. Ay, mena fafampo ihany koa rehefa avy eo. Ohatra zany hoe amin'ny Exodus zany dia misy fomba fahampitana hafatra amin'Andriamanitra zany. Avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona dia ampianarana antsika hoe manahoana marina zany ilay tenen'Andriamanitra zany, misango ve Andriamanitra miteny. Ohatra ny hoe amin'ny Exodus toko 7 anjininy Exodus toko 7 anjininy 2. Toy izao hoe vakina minaran'i Jesosy Tompo ilay teny. Ary ilay anjelin'i Jehovah niseho taminy teo anatin'ilay lafo tao amin'ny roy memy anankiray dia nijery izy ka indro nirehitra afo ny roy memy kanefa tsy nalevonana. Ary hoy Mosesy, ivily kely aho ka iza io fahitana lehibe io
ahafantarako izay sy alevona ny roy memy ary rehefa hitany Jehovah fa nivily izay izy dia nianso azy tao voany roy memy Andriamanitra ka na hoe ry Mosesy dia hoy izy intsy aho. Amen. Amen. Eto zany a fahitana mivantana. Io le teneniko hoe misy fotoana za mipetraka miankina amina fandriana dia mahita fahitana. Amin'ny fotoana io zany za matsiaro tena tsara za mety hoe maki baiboly a na hoe misy mivavaka dia mety mipetraka iny ianao a dia ao anatin'iny zany a ianao nefa tsy mikipy fa tonga dia mivantana le fahitana hitanao. Dia ohatran'izany zany ny Mosesy io hitany mivantana le izy a dia lasa Mosesy nanatona le roy memy hoe andeha hojerevako hoe dia nanao dinga ny Mosesy niala tamin'izay toerana nisy azy nanatona n'ilay roy memy kanjo Andriamanitra atao voany roy memy niteny ta Mosesy. Iny zany fahitana hita mivaingana hita hoe mivantana dia afaka manao dingana mandeha tongotra ianao manatona azy tahaka an'izay zany ny zavatra misy a dia afaka misy zany fahitana tahaka an'izany hitan'ny mpaminany. Dia misy ihany koa nefa n'izany ohatra hoe amin'ny Exodus 4:30 zao ohatra jerevansika matetika zany Andriamanitra maniraka ny anjeliny izy a raha ohatra ka hoe tsy ny omarina ho tanteraka n'ilay mpaminany ansakany sy andavany mihitsy a zay zavatra tsy nolazainy dia safady a tahaka izao ny vakinteny ary hoy Jehovah ta Mosesy soraty ireo teny ireo fa araka ireo teny ireo no nanaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Dia teo amin'ny Jehovah 4 andro sy 4 alina izy sady sy nihinan-kanina sy nisotro rano ary nosoratany Jehovah tamin'ny vato fisaka ny tenin'ny fanekena dia ny didy 10 zany. Amen. Averiko ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy soraty ireo teny ireo fa araka ireo teny ireo no anaovako fanekena aminao sy amin'ny Israely. Dia teo amin'ny Jehovah 4 andro sy 4 alina izy sady sy nihinan-kanina na nisotro rano ary nosoratany Jehovah tamin'ny vato fisaka ny tenin'ny fanekena dia ny didy 10. Amen. Eto indray zany a dia Andriamanitra afaka maniraka ny anjeliny ohatra hoe miteny Mosesy izy miteny Mosesy a dia afaka maniraka ny anjeliny izy na Jehovah Andriamanitra mivantana miteny a mifanatrika io a ary mifankahita maso a izany fomba firesahana izany. Mety ny mpaminany dia mety hita fahitana ihany koa tsy zany ohatrany hoe miteny mivantana zao hitansika teo a petraka teo ry Petera dia nahita i Petera Jesosy tompony ova endrika lasa fotsy be ny fitafiny ary namangy ny Petera tamin'izany fotoana zany Eli sy Mosesy dia hitany Petera mivantana fahitana le izy fa hitany mivantana zany hoe izy tsy afaka nanatona indray fa nahita maso ary miteny tamin'ny tompo hoe mety amintsika ny mitoetra eto dia anao tranolay isika ny ray any Eli ny ray any Mosesy dia ny ray ho anao zany hoe iny any koa zany fahitana hita mivantana tahaka nahitany Mosesy n'ilay roy memy a nahitany Petera sy John ary Jakoba any Eli sy Mosesy namangy ny tompoka tao anatin'izany dia nisy rahona nidina dia niteny ity zanako malalako izy no enoy tao anatin'izay fotoana zay hafa zany ireny a karazana hoe fahitana mivantana tahaka andreny. Misy koa nefa n'izany a tenenin'Andriamanitra ihany koa amin'ny fahitana ihany koa fa sy fahitana mivantana indray le izy a ohatra hoe jerevansika zao ohatra Isaia satria izy no mpaminany a azosika lazaina hoe tena hoe mora fantatry ny olona zany a dia hojerevansika amin'ny mpaminany a Isaia 2:1 dia miteny izy manao hoe ny fahitana hitan'ny Isaia zanaky Amoza iza hitany ny amin'ny Joda Jerusalema tamin'ny andron'ny Ozia sy Zotama sy Ahaza ary Ezekia izay samy mpanjakan'ny Joda. Amen. Fahitana indray io afaka hita ihany koa ny fahitana ao anatiny hoe rendremana ianao zany hoe samy manana karazany fahitana hitanao misy hita mivantana misy kosa hita hoe afaka manatony ianao misy zany Andriamanitra miteny mivantana dia tsy afaka mihesika ianao fa hitanao mivantana le izy ohatrantsika mifanatrika. Misy koa nefany a fahitana hita mivantana ahafahanao mihesika tahaka ny hoe Mosesy nanatona le roy memy tahaka an'izay zany. Misy indray fahitana hita ao anatiny hoe ianao tsy mihesika fa rendremana
dia tahaka ny Isaia zao araka ny voalaza amin'ny Isaia toko voalohany a vakina amin'anaran'ny Jesosy Tompo hoe ny fahitana hitan'ny Isaia zanaky Amoza izay hitany ny amin'ny Joda sy Jerosalema tamin'ny andron'ny Ozia sy Jotama sy Ahaza ary Ezekia zay samy mpanjakany Joda. Amen. Iny zany dia hita hoe fahitana anatiny hoe mety rendremana. Indraindray ihany koa zany a ohatrany hoe Abakoka ihany koa toko voalohany andiny voalohany dia manambara hoe nahita fahitana ihany koa i Abakoka. Indraindray aza hoe indraindray aza hoe ohatrany hoe ny fahitana misy a ohatrany hoe miaina ao anatin'ny fahitana ianao. Ohatrany hitanao zany ianao miaina ao anatin'ilay fahitana dia matetika ny Apokalipsy tena ahitana ananjy hoe mahita fahitana izy a dia ohatrany hoe mifanahany miakatra any an-danitra dia manontany olona izy hoe Jaona zany hoe iza ny mendrika andray ny boky dia nalahelo izy hoe tsy misy mendrika andray ananjy a dia hoe ny olona tsy misy mendrika any dia aza malahelo ianao na mitomany fa mbola eo ny zanak'Andriamanitra afaka andray sy hanokatra ny boky. Iny zany a fahitana rehetra dia hitany Jaona misy hoe ny fanahany ihany koa mandray anjara ao anatin'ilay fahitana. Zay zany dia fahitana hafa ihany koa zay a. Ny mpaminany mila mahalala an'izany fa tsy hoe niteny tamiko ny tompo dia zahoany fa misy zany mpaminany a tsy manana fahakingan-saina. Misy mpaminany tsy tenen'Andriamanitra akory fa zavatra hafa miteny aminy. Fa raha tena mpaminany avy amin'Andriamanitra ianao ka mahalala baiboly a tokony fantatrao zany hoe vao mahita fahitana ianao a anatin'ny rendremana ara-baiboly ve zavatra hitako. Satria ny fanahinao mihitsy indraindray mandray anjara ao anatin'ilay fahitana. Ohatra zao hoe zareva ansika indray any amin'ny testamenta vaovao a matetika misy an'izay dia zareva ansika ohatra hoe any amin'ny zarevansika any amin'ny Lioka zany a ho zarevansika amin'ny androantsika. Lioka toko fasivy a Lioka toko fasivy a manomboka amin'ny anjininy fa 7 manomboka amin'ny anjininy fa 7 a dia hovakinsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ny ovan'i Jesosy tare tao an-tenimbohitra ary rehefa tokony avalona taorinan'izany teny izany dia nitondra ny Petera sy Jaona ary Jakoba izy ka niakatra tany an-tenimbohitra ivavaka ary mbola nivavaka izy dia niova ny toetra ny tarehiny ary ny fitafiany dia tonga fotsy sady manelatrelatra ary indreo nisy roa lahy niresaka taminy dia Mose sy Eli izay niseho ambonahitra ka nilaza ny fialany izay efa efainy any Jerosalema ary efa navesatry ny tory ny mason'ny Petera sy ny namany nefa mahary tory ihany izy dia nahita ny voninahitry Jesosy sy izy roa lahy izay teo aminy ary tamin'ny nisarahan'izy roa lahy taminy dia hoy Petera tamin'i Jesosy Tompo tsara raha mitoetra eto isika ary aoka izahay anao tranolay telo ny anankiray ho anao ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Eli nefa tsy fantany izay nolazainy ary raha mbola niteny izany izy dia nisy raona niseho nanarona azy ireo ary raha niditra tao amin'ny raona ireo dia raiky tahotra ny mpianatra telo lahy ary nisy feo avy tany amin'ny raona nanao hoe ity ny zanako voafidiko izy no enoy ary rehefa nitsahatra ny feo dia Jesosy irery ihany no hita ary nangina izy ireo ka tsy nilazalaza tamin'olona na dia iray akory aza tamin'izany andro zany ny amin'ny zavatra efa hitany. Amen. Eto zany efa nilondolondony torimaso zany hoe rendremana ry Petera tao anatin'ny fahitana nefa dia hitany ihany zany le izy nefa dia hitany ihany satria sy dia natory izy kanefa ao amin'ny Apokalipsy ihany koa zareva sika amin'ny Apokalipsy zany hoe teto zany ry Petera mba nanatrika ihany koa izy satria voasariny rahony izy dia natahotra izy avy eo afaka ny torimasony dia zeresika indray amin'ny Apokalipsy zany a toko voalohany amin'ny anjininy 10 dia manambara tahaka an'izao ovakiko manomboka amin'ny anjininy 9 ny fisehony voninahitry ny Kristy amin'aran'i Jesosy Tompo no hamakiana ny teny izao Jaona rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary ny amin'ny fanjakana sy ny faharetana ao amin'i Jesosy dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo
noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an' Jesosy. Voasindry ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo aho ka nare feo mahery teo ivoko toy ny feon'ny trompetra, nanao hoe izay zavatra hitanao dia soratsy eo amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny boky ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito dia ho any amin'ny Efesosy, Smyrna, Pergamos, Tiatira, Sardis ary Philadelphie sy Laodikia. Amen. Amen. Amin'ny fotoana io zany izy voasindry ny fanahin'ny tompo, zany hoe fahitana no hitany. Fahitana no hitany, ao anatin'ny fahitana io zany no tsy masiaro tena. Ohatra ny hoe misy fanahy manindry anao dia tsy masiaro tena, ohatra ny hoe rendremana dia ao anatinao rendremana iny misokatra amin'izay masompananao dia izy ny fanahinao mpahafantarin'Andriamanitra ny zavatra iny satria mety zavatra saripady le izy ka raha nofoko zany iresan'Andriamanitra hoe fahitana mivantana dia mila zavatra matomboka tsara, mila zavatra matanjaka tsara. Ny fahitana sehon'Andriamanitra anahy mba tsy ho adiniko, satria raha vitenen'Andriamanitra ka miresaka amiko ianao ohatra ny hoe mihazakazaka ianao avy any hoe terina izy tranomaina ohatra zao, very ny fifantohako tamilay ny tenin'Andriamanitra anahy, fa mila zavatra mivaingana sy matanjaka tsara no hitenen'Andriamanitra amiko amin'ny fahitana mivantana tsy mikipy no ahafahan'ny saiko mitazona tsara ny fifantohana iny mba tsy ho very mandra-pahitako penina sy taratasy anoratako azy. Fa raha ohatra kosa hoe rendremana tian'Andriamanitra apita le izy nefa tsy amin'ny alalan'ny fahitana mivantana dia ao anatin'ny rendremana iny dia ohatra ny hoe rendremana zany ohatra ny hoe matory ianao dia ohatra ny hoe rendremana tsy masiaro tena dia ny fanahinao amin'izay ny tenen'Andriamanitra dia ny fanahinao amin'izay zany mihazona n'iny fahitana iny dia avy eo na misy zavatra mitranga azy amin'ny fiainako hoe nisy an'izao ny tery, nisy an'izao ny ohatr'izao, na hoe miteny mpisorona hoe nisy pino ny anso hoe misy pino maty ony satria mataitra zany dia zavatra efa nitenen'Andriamanitra tamin'ny fanahiko iny dia ny fanahiko no mihazona an'ilay izy, ny fanahiko no mitadidy an'ilay izy dia tadidiko foana iny ninina zavatra mitranga ka ny fahitana amin'ny rendremana matetika tadidy, fa ny fahitana mivantana raha misy zavatra tena mataitra anahy dia tsy tadidiko iny raha sy efa afaka adiny 5 ihany iny verina na adiny 3 zany fiverenana iny, ka samy manana ny fomba fitenenany amin'ny olona zany Andriamanitra. Ireo zany zavatra reo dia mitranga amin'ny fiainako daholo. Raha fantatro hoe rehefa rendremana za dia zao ny zavatra misy sindrin'ny fanahin'ny tompo zany dia ohatran'izao. Ary ny tompo zany rehefa miteny angamba moramora, fa misy aloha fisofana trompetra zay izy vao miteny, ka raha sy zatra fisofana trompetra ny sofinao tsy aheno feon'ny tompo zany misy ianao. Misy koa ny mpaminany amin'ny alalan'izy mety hoe matory no ahitany fahitana, ohatra ny hoe jereva asika zao amin'ny asan'ny apôstôly amin'ny asan'ny apôstôly hojerevansika jerevasika zany ny asan'ny apôstôly 10 anaty baiboly daholo izy jerevasika an'izay ary mila mianatra an'izany ny olona hitenen'Andriamanitra fa tsy vita mora akory satria mankony mila mahay baiboly ianao, mila mahay soratra masina, fa tsy hainao intsony izay miteny aminao Andriamanitra sa izy dia mila fantarinao tsara zany olona miteny aminao fa tsy izay teny tonga aminao dia ekenao daholo. Asan'ny apôstôly zany 10 dia amin'ny anjininy 10 dia manambara toy izao izy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo dia aharony ampiso raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mby teo akaiky ny tanàna dia niakatra teo ambony tapitrano Petera mba hivavaka rehefa tokony ho tamin'ny ora fahaenina dia noana loatra izy ka te hinana, fa raha mbola natao na andro dia azo ny sindrimandry izy ka nahita ny lanitra ny sokatra. Amen. Azo sindrimandry zany hoe sindrimandry zany anatin'ny norendremana io le teniko teo anatin'ny norendremana misy an'izay zavatra zay indray zany sindrimandry ny tahaka ny nofy nefa io antsoina hoe fahitana, io zany antsoina hoe fahitana dia any amin'ny 2:20 ihany koa dia manambara an'izay satria ianao zany rehefa mpaminany dia mila fantarinao daholo ny zavatra rehetra hoe inona daholo manodidina ny faminaniana mba tsy havoafitaka anahy na hoe havoafitaka ny mpino entina dia ianao zany tsy maintsy miaro tena ao anatin'ilay izy fa indraindray ihany koa anao mety hoe ararotiny devoly ao anatin'ilay izy dia mila mahafantatra avy amin'Andriamanitra isa avy amin'ny devoly. Dia ao amin'ny 2:20 andiny 7 ambin'ny folo
dia mivako toy izao zany aminaran'i Jesosy Tompo. Amin'ny Anjiliny 17. Ary rehefa tonga tany Jerosalema indray aho ka nivavaka teo ankianjany tempoly dia ny sindrimandry ka nahita azy nilaza tamiko hoe maladia ianao ka mivoafaingana any Jerosalema fa tsy andray ny fanambaranao ahy izy. Dia hoy izao Tompoko, izy ireo mahalala fa ny mino anao dia nataoko tao an-tranomaizina sady nokapohiko tao amin'ny sinagoga rehetra ary nalatsaka ny rano Stefana martiranao, izaho koa dia mba nisangana teo ka nanaiky sady nitandrina ny fitafiana izay namono azy. Ary hoy izy tamiko, mandeha ihany fa izaho aniraka anao andeha lavitra any amin'ny jentilisa. Amen. Amen. I Paul zany io mahita fahitana iteninan'i Jesosy Tompo mivantana amin'ny alalan'ny sindrimandry na amin'ny alalan'ny fahitana. Ao anatin'ny toromaso indray azahoana io rendremana zany ianao izao izy rehefa nivavaka tao amin'ny kianjan'ny tempoly dia rendremana izy dia tao anatin'izay zany nahitana fahitana. Matetika izy io dia hitanao rehefa manao alim-bavaka. Rehefa nazahoako an'izay hoe sindrimandry zay aloha voalohany tao anatin'ny alim-bavaka hoe le hoe adaladala tao amin'ny tompo zay taloha dia le miankina amin'ny ohatr'izao zany miankin-drindra ohatr'izao rehefa matory dia efa eo ny taratasy sy ny penina. Dia rehefa sindrina fan'Andriamanitra dia manoratra ny zavatra rehetra dia tonga dia fantatra ny programan'Andriamanitra. Indraindray ihany koa zany amin'ny alalan'ny nofy itenenan'Andriamanitra, ohatra hoe Daniela nitenen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny nofy. Dia pesaka zany izay zavatra hoe tsiko mpahafantarina makasika an'izay faminan'izay. Mila fantatra hoe nofy sa sindrimandry sa fahitana amin'ny alalan'ny rendremana sa fahitana amin'ny vatana sa fanatrika mihitsy fa resan'Andriamanitra ianao. Dia zay zany mila fantatra ny mpaminany sy ny olona iresan'Andriamanitra zay zavatra manodidina azay. Zay zany hitanao zao Paul tonga dia mitsotra ny marina atrehan'ny tompo mihitsy hoe zany ohatr'izao zany ohatr'izao zany namono olona tany amin'ny sinagogy nikapoka an'ilay olona zany ohatr'izao za ohatr'izao. Misy fotoana ary izy mahita fahitana hoe misy olona avy any Makedonia miteny aminy hoe tongava aty aminay. Ny alalan'ny fahitana dia lasa izy makany ohatr'izay nitenenan'ny tompo aminy. Ka ny olona itenen'Andriamanitra dia mila mahalala an'izay zavatra manodidina an'izay hoe faminany an'izay. Lavalava izay fanazavan'izay. Betsaka ny zavatra nambaranao teo ary raha tsy teny fotsiny fa tsy ilay hoy ianao hoe jiosy daholo ny mpaminany ao anaty baiboly. Hono efa maty Jesosy Tompo teo amin'ny hazo fijaliana dia efa nisokatra ho an'ny jentilisa ny filazantsara. I Paoly apôstôly ihany koa dia efa nampiasain'ny Tompo manokana nitondra ny filazantsara tany amin'ny jentilisa. Amin'izao fotoana izao ve tsy maintsy hoe jiosy ihany koa no mpaminany ekena avy amin'Andriamanitra sa hoe raha misy jentilisa atsangan'Andriamanitra dia tsy azo lazaina mpaminany izy? Azo lazaina mpaminany izy raha ohatra ka miray Andriamanitra amin'ny jiosy. Azonao tsara tsika tena. Mahatonga an'ny teny hoe ny jiosy daholo ny mpaminany. Ny jiosy manko zany mbola kely tao anaty kibo dia efa sy nazava-pahajiana. Ary tao anatin'izay ny fitafiana efa masina. Zany hoe ny zavatra mety ho takiana amin'ny ohatra fotsiny zao Daniel. Mafy be ne zany hoe tsy mihinana hanina avy amin'ny anjara sakafon'ny mpanjaka. Mafy be zany. Ninona nikotrana zareo nandritra ny fotoana lava. Naleony zany toy izay hihinana sakafo amin'ny anjara sakafon'ny mpanjaka any pitoloha. Zay dia vokatra hoe ny fijoroana. Nahoana ihany koa ny sadraka Mesaka Abednego jiosy sy nanaiky iankohaka amin'ny sary sikotra satria efa voafatotra tamin'ny didi folo izy. Fa vita fanekena tamin'Andriamanitra, voafatotra amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny didi folo izy. Vita fanekena tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny didi folo. Any ka hoe na dia tany amin'ny tany jentilisa azy izy dia vonona foana hatramin'ny farany nitandrina ny tenany na ny fitafiana na ny vavaka. Ohatra ny Daniela zao dia lazaina hoe zay amanitra indray volana tsy azo atao ny mivavaka amin'Andriamanitra ankoatra ny ampanjaka. Fa Daniela mbola nivavaka tamin'Andriamanitra ny 3 isan'andro ary efa hitan'ireo tandapa izany dia nanambara tamin'ny mpanjaka izy hoe Daniela ne tony any raha mpanjakana mbola mivavaka amin'Andriamanitra anazy ihany dia nanontaniany Daniela dia
de nanaiky hoe za mana ny Andriamanitra zay ivavahako ny 3 isan'andro za sy mivavaka amin'olombelona zany de nasipy tao anatin'ny lavaky ny liona izy teniteny taminy mpanjaka moa ny Andriamanitra zay ivavahanao va ry Daniel navonjy ianao tamin'ny liona masiky de ozy eny ry mpanjako satria Andriamanitra maro ny ivavahako ary na teo anatrihanao aza tsy nanota fa marinona no hitany tamiko na teo anatrihanao aza tsy nanota tsy nanao ratsy de tsy nanam-pahefana taminy ny liona tao anatin'izay mivavany liona ary Sadraka Mesaka Abednego dia tsy nanan-kery taminy ny lafaoro misy afo mirehatra ary tsy vitan'izany ihany fa ny zavatra misy ihany koa zany dia tansika ihany koa zany ohatrany hoe Mordecai zao androany ny premier ministre Managagita hiteny amin'ny Ahasverosy hoe antony amin'ny azo izy maraina be nio ary vao maraina de efa tonga teo an-kianja nefa tsy fantany fa ny alina iny ny Ahasverosy navelan'Andriamanitra hitatory de namaky ny boky fitadidiana de hitany tao hoe nanosoana azy i Mordecai de ozy inona moa ny voninahitra efa nomeko ny Mordecai de ozy ny mpanompotra tsy misy ary ny etretra nome voninahitra izy fahafatesany na tongavany Managagita teo amona ny Mordecai amin'ny azy zay nasangany 10 io fa Andriamanitra kosa tamin'ny fotoana io nanome hevitra ny Ahasverosy hoe tonga de nanontany eny Amana avy hatrany inona ny mendrika amin'izay lehilahy tsy ny mpanjaka miambonahitra tao anatin'izay zany de hoe ny soavaly ny mpanjaka satry voninahitra ny mpanjaka ny akanjo fiandriananao mihitsy atao aminy de isy lehilahy ansoanseho alohany hoe toy izao ny atao amin'ny lehilahy tsy ny mpanjaka miambonahitra de ndanary ataovy amin'ny Mordecai jiosy na de efa voamana aza ny fahafatesana ato atao ny fahavalo Andriamanitra kosa amin'ny fotoany misy manandratra azy mba ho hitany fahavalo hoe zao ny atao amin'ny olona matoky an'Andriamanitra ka itenenako hoe jiosy le tsy maintsy hoe ampiasain'Andriamanitra aloha sy tapitra manko le teniko teo satria zany mbola kely de efa sy nina zava-padina araka ny teneniko taminao hoe ny mpaminany olona miona amin'Andriamanitra isan'andro ka raha ny jentilisa zany no ampiasain'Andriamanitra de manaiky misy zao hoe misy mpaminany enganeka izy mpaminany rivoarivo amin'ny tany jentilisa indrindra fa i Madagasikara ary manaiky an'izany raha ohatra kosa ka hoe mafeno fepetra ilay mpaminany ohatra hoe fepetra inona daholo moa zany takina aminy ny fitondrantenany fitafiana masina tsara ny fiteniny tsy manao fiteny zao tontolo zao tsy mihinana ny fihinana zao tontolo zao ny asany ihany koa inona ny asany de fahamarinana fahamasinana ireo rehetra ireo zany tokony hita amin'ny olona zay mpaminany fa maro ny miteny mpaminany de omezako fotsiny araka teniko voalohany satria mandinika za aminay reto moa ko Andriamanitra masika be tena tsoroko aminao zany fa Andriamanitra masika ary jinio tsara ny nataony tany amin'ny zanak'Israely tany tenimbotry sinay fa hatramikotrokorana ny ary voakasetroka misy tenimbotry sinay sady ny ororo tam'izany miaraka amina kotroka miaraka amin'ny feonanjomara natahotra ny zanak'Israely de teny tamosesy aleo ihany ianao miteny aminay fa tsy Andriamanitra fa matahotra zay zany ataon'Andriamanitra rehefa miteny ary matetika ianao tenenin'Andriamanitra amin'ny lanofy de tena hoe masika Andriamanitra kanefa n'zany ahoana ary zany le mampomena hoe Andriamanitra manao ahoana ary miteny amin'le mpaminany be deabe nahoana ny mpaminany tsy malala ny tokony ataony hoe zany olona miona amin'Andriamanitra isa-minitra isan'ora isan'andro fitondrantena manao ahoana mendrika na iona amin'Andriamanitra fa masina mpitafiana manao ahoana ny tokony ananako iona amin'Andriamanitra so de maloto ary za io avy ninona kisoa na avy ninona na zava-padina fa misy ane mpaminany ohatrany hoe mivavaka ohatrany hoe mivavaka alahady izy fa mety hoe vadin'olona ny vadiny na hoe mivavaka sabata izy fa mety manambady vadin'olona na hoe mivavaka sabata fa sisy fahamasinana na hoe mivavaka alahady fa mihinana zava-padina aiza ny toerana ipetrahan'Andriamanitra amin'ny zavatra zany tena Andriamanitra marina ve tena Andriamanitra ny Israely marina ve manome fahitana n'ilay mpaminany mihinana zava-padina ny Andriamanitra ve zany zay vavany tsy miteny aminy zay zany ahoana ny fitafiny misy anefa ny pastera mandoko volo
dia miteny hoe misy mpaminany anaty fiangonana nefa mety olona tsy misaron-doha akory mivavaka mety fiangonana misy faty maloto ilay fiangonana dia zay zavatra zay zany a mila mivavaka amin'ny Andriamanitra ny Israely ianao mila mitandrina zay fitafiana zava-pihinana satria ny Andriamanitra ny Israely eny no hiteny aminao na Jehovah Andriamanitra ane Andriamanitra ny Israely Jesosy tompony hoe Jiosy avy amin'ny taranaka Joda izy hoe ny te-mpanjakana tsy hiala amin'ny Joda fa ho mpanjaka ny taranany dia iny a milovain' Jesosy tompo ilay teny ary manaraka an'izay ihany koa dia raha jerena ny fanahy masina dia herin'Andriamanitra miasa ka tsy afaka miala amin'ny Andriamanitra ny Israely fa mifamatotra amin'ny Andriamanitra ny Israely ny faminany iny ka zay ny lazaiko hoe matetika izy dia jiosy foana ka ianao rehefa mikamban'Andriamanitra amin'ny jiosy a ka mivavaka amin'ny fomba jiosy a dia afaka maminany ianao fa raha ankoatran'izay zany jaona raha hoe olona mihina zava-padiana ka hifanatrika amin'Andriamanitra tsy miteny amin'izany Andriamanitra efa namaky ny Baiboly hatramin'ny Genesis za ka hatramin'ny Apokalipsy jian'io tsara fa afaka miteny amin'ny Jentilisa izy a ohatra hoe Nebukadnezara ohatra hoe Abimeleka rehefa nalain'ny Abimeleka i Sara vadiny Abraham dia niteny tamin'ny alan'ny nofy Andriamanitra hoe avereno aminy vadin-dra lehilahy fa mpaminany izy fa raha sy zany dia hoaringako ianao dia hoy Abimeleka hoaringanao va ny firenena marina dia hoy zany Jehovah Andriamanitra hoe noho ny fahamarinanao no iarovako anao a tsy hikasika an'ilay vadin'olona fa avereno amin'ilay vehivavy zany hoe ny tenen'Andriamanitra Abimeleka fa nandeha tamin'ny fahamarinana izy teo zany adin'olona anankiroa samy marina avy ato ny mpaminany a dia i Abrahama lehilahy marina sady mpaminany avy ato Abimeleka lehilahy Jentilisa mpanjakany Gerara dia ny zavatra misy tanatin'izany a samy nany tamin'ny fahamarinana fa nomen'Andriamanitra tombony a ny mpaminany fa mbola vitan'Andriamanitra mandringana an'ity olo marina ity nefa noho ny fiarovan'Andriamanitra ny Abimeleka mandeha fahamarinana dia nanarany tamin'ny alan'ny nofy izy satria sy tsy ny hoaringana ka engane mba alan'izao fahamarinana izao ny gasy a dia mba hitenen'Andriamanitra daholo fa sy za rery ihany ny mpaminany eto firenena fa mba ho besaka dia mba mifanakalo hevitra teo ihany koa ny fanazavanao mahakasika an'ilay hoe misy ny fahitana misy ny manonofy misy ihany koa ny tenen'Andriamanitra hono a izay rehetra misy an'ireo ve eo aminy zany hoe izay rehetra mahita fahitana izay rehetra manonofy izay rehetra hitenen'Andriamanitra dia azo lazaina hoe mpaminany ve afaka mahita fahitana ohatra ny Nebukadnezara afaka mahita fahitana tahaka ny Farao mpanjakan'ny Egypta fa tsy voatery hoe mpaminany izy akory fa mety misy zavatra hoe tsy n'Andriamanitra ohatrany hoe nahitany Farao fahitana dia anandratan'Andriamanitra ny Josefa nahitany Nebukadnezara mpanjaka fahitana na hatramin'ny taranany tamin'ilay hoe nisy nanoratra teo amin'ny rindrina dia anandratana ny Daniela ho mpaminany fa izy efa mahatanteraka an'ireo zavatra eo zany hoe efa mahafeno fepetra an'ireo zavatra rehetrarehetra eo dia mahafehan'io Baiboly io zany a no azo lazaina hoe mpaminany ohatra hoe misy zavatra notanianao Baiboly tonga dia voavalin'ilay mpaminany io satria efa mafy zany zavatra nidona zavatra efa niainana zany a zay vao tonga aminao hoe mampaminany zany efa nataon'Andriamanitra tery dia efa nataony tasy dia efa nataony ohatr'izao dia efa nataony ohatr'izao dia zay revina i Jaona aza Apokalipsy efa nigadra tany amin'ny nosy Patmo noho ny amin'ny filazantsara nefa tany izy a tsy hoe kory nigadra izy dia nomelohan'Andriamanitra tany izy nanoratra ny Apokalipsy io ka dia nomeny any Polikarpa izay a fahitana izay a lay boky ka be dia be zany mijaona kanefa mila mafeno andreny fepetratra ireny fa efa 12 taona nanjiniana an'io zay isanandro io ihany koa nefa n'izany raha ohatra ka hitenen'Andriamanitra indray mandeha ianao dia mila masina foana zany natonga n'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe nanangana an'ilay tranolay fionany mbola sy nisy tabernakely dia efa nisangana tranolay fiona hoe tranolay fiona amin'Andriamanitra ohatrany hoe efitra masina fiona amin'Andriamanitra ao izy miona amin'Andriamanitra dia dika an'izay zany a azo antoka ny fahamasinan'ny Mosesy a tao anatin'ny zavatra rehetra izay raha nazavy ianao teo mahakasika an'ilay hoe misy fepetra ny olona zao hiezaka hitandrina izay fepetra zay dia hiezaka anaraka an'izay rehetra tokony hotandremana mba hatongavana amin'izay fenitra mahampaminany izay
ianao nefa zao hoe to milaza ary manambara ny tenanao misy hoe tena mpaminana avy amin'Andriamanitra ianao dia inona zany le tena tsy ambaratelonao manokana raha azonao ambara aminay na tonga anao tena hoe nampahitan'Andriamanitra ny lanitra sy elo satria iny no anisan'ny tena hoe nahafantarany be sy ny maro anao ary nilazan'ny olona hoe mitsangana tamin'ny maty raha ny fahafantarana dia hoe efa indray indroa intelo no nitsangana tamin'ny maty ianao nampahitan'Andriamanitra ny lanitra sy ny elo. Inona le tena nahatonga anao zany tonga tamin'izay sehatra tena azo lazaina hoe ambony dia ambony mahita an'izay zavatra lalina sy miafina izay? Ia, misaotra besaka anao tamin'izay fanotaninao zay. Voalohany aloha mbola zaza zay dia efa nitezeny papanay tamin'ny fahamarinana. Papanay dia samy mandeha any am-pianarana mihitsy miteny hoe ny zanako sy manao gym fa sy mahazo manao sorte. Ary raha ohatra ka manery anay ny olona any dia lasa ohatran'ny hoe marary zany zay dia lasa mahazo taratasy amin'ny dokotera sy efana manao gym. Teo zany nitezany papanay tamin'ny fahamarinana. Ary papanay zany dia efa nanana sindrimandry fa nampahitan'Andriamanitra sindrimandry. Ny tombo zany tamin'ny fahakelezana dia ny tombo dia ny tombo ihany koa ny fitiavan'Andriamanitra. Any moa le teneniko teto hoe tao anatin'ny fahatandrana dia adaladala be tamin'ny tombo. Zay sy nangataka hoe zay tompo ampiasao fa hoe zay mangetaheta te ahita an'izany Jesosy zany satria tantarain'le pasteur foana tamin'izany hoe misy olona tiany tompo dia rehefa hoe raha ohatra ka hoe ao am-piangonana ka misy olona tena mirehitra noho izay dia mialona zay ny fonay ohatran'ny mialona kely hoe sao dia io ny tena tsy ny tompo atao anatin'ny fiangonana fa izy ohatran'ny mirehitra be zany fa fialonana ohatran'ny hoe fa sarotam-piaro ara-baiboly hoe no fitiavan'Andriamanitra le izy fa sy hoe fialonana araka ny ataontsika ialonako io dia alako dia ankalaiko dia angariako dia vonoiko sy izay le izy fa raha misy vehivavy zany mirehidrehitra ao am-piangonana na lehilahy tonga dia mialona tampoka izay ohatran'ny zavatra tonga dia hoe naturel amin'ny fonay ao le izy hoe to dia mialona tampoka sao dia io indray nahita fahitana alohanay nahita ny tavan'ny tompo zay nampiasain'Andriamanitra efa nitantaraiko teto tao anatiny hoe fahatandrana dia tena nampiasain'Andriamanitra fa azazana efa nanala fahamarinana tandrina satria amin'ny fahatandrana nampiasain'Andriamanitra satria tena sy voatazona mihitsy amin'ny alim-bavaka sy ny hoe asan'Andriamanitra zany soroko aminao nefa tany amin'ny fiangonana zay ny vavahako zany nasangana fiangonana valo fa sivy ane kristiana miara-vavaka tsy efa nasangana fiangonana valo tany fa noho ny fitondran'Andriamanitra tao anaty fahatandrana zany zany hoe fiangonana valo dia mbola velona hatramin'izao ary ny mpino anatin'ny fiangonana io dia tsy maintsy niteteziko nambarako fahamarinana rehefa avy nisangana tamin'ny maty za taty ariana amin'izay zany za fahasivy ny fiangonana kristiana miara-vavaka zany hoe rehefa niala tamin'ilay fiangonana zany za tamin'ny 2011 na hoe 2011 dia mbola nanarakaraka ana foana ilay fampiasan'Andriamanitra io fa nanangana ny maty za efa nampahiratra ny jamba nampandreny marena zay fahagagana anaty baiboly efa nataoko daholy tao anatin'izay ary fahagagana no nisangana fiangonana kristiana miara-vavaka na rano fifadian-kanina zany hoe fifadian-kanina aloha zay vao nisy fahagagana io dia nisangana teo ambon'ilay fifadian-kanina sy fahagagana fiangonana kristiana miara-vavaka dia tao anatin'izay rehefa nitondra fiangonana za dia nanomboko zany hoe tao anatin'ny fahatandrana aloha zany rehefa nisaraka zay zina le namako dia izy voatazona tamin'ilay fiangonana vavahana ihany satria mbola any daholo izy rehetrarehetra fa nisy ihany anankiroa zany nitafatsoaka tao niaraka tamiko ohatrany hoe taty arinako sasany voaray taona nangala fiangonan-kafa rehefa faritany ihany ny sasany teo alohako dia samy tavavoaka zany zay satria hoe sitrapon'Andriamanitra ny lalay tao dia ny zavatra nisy rehefa nanomboka niala tany zany za fa lasa kristiana miara-vavaka nanomboka tamin'ny 2011 zany dia nanomboka nisy le fahitana zany hoe teo zany za efa tato anatiny voalohany aloha mbola sy tato aloha za le maty voalohany fa mbola tany amin'ny fiangonana hafa fa nisy mpaminany adventiste tonga tamin'ilay fiangonana zay ny vavahanay dia nanambara hoe isy vehivavy tamin'izany fotoana zany moa zany marina fa ny tamatavy moa be sy misaraka fa mizara anankiroa izy io ny any tamatavy be sy misaraka antavaratra mankany Fenerivo Est mankany amin'ny toerana maro io izahay indray manomboka avy any tamatavy manketsy indray Brickaville
Vatomandry a be sy misaraka antatsimo fa misy a be sy misaraka antavaratra mizara roa zay fa samy be sy misaraka ary samy mahalala ny fiteny daholo a fa ny fitenin'ny Tamatavy zany tena be dia be mizara mihoatra ny fiteny be dia be ohatra hoe fitenin'ny Tandroy zany ohatra ny tosika mizarazara vitsy fa ny tenin'ny Tamatavy zany tena satria Tamatavy hafa fiteny a Brickaville hafa fiteny a Ampasimadiniky hafa fiteny a Brickaville hafa ihany koa ny fitenin'ny Vatomandry hafa ihany koa ny fitenin'ny Manoro nefa ny district eo amin'ny 50 km eo ny elanelany samy manana fiteny maro lambo zany moa dia efa mila tsy fantatra soa ny fiteniny nefa mifanelanelana eo amin'ny 50 km eo ihany dia ny zavatra misy zany a any zany dia tany zany a no nitenenan'ilay mpaminany Adventiste mbola tamin'ny fiangonana io a hoe sy tamin'izany fotoana zany zay nampiasain'Andriamanitra fa tsy nahita fahitana ohatra ny hoe mahita Sindrimandry a fa tsy naminany mbola tsy nahita ny tompo zany fa ampiasain'Andriamanitra dia mahita fahitana dia manoratra Sindrimandry fa ny tena hoe nahitana ny tompo zany tahaka izao zarery ny ray trano fa nizina tany amin'ny toerana n'izay nisy azy tonga le mpaminany Adventiste tonga tamin'ilay fiangonana izay nivavanay a fiangonana samy mivavaka sabata io fa samy manana azy rehefa tonga tsy mpaminany Adventiste tia izy avy tany amin'ny fireneny dia ny zavatra miteny amin'ny teny anglisy izy satria anglisy izy zany dia ny zavatra nisy a dia tahaka izao misy vehivavy ozy izy ato avy amin'ny faritany ity fa any atsimo dia manam-pahasahiana saisay io izy izy ny safidian'ny tompo entiny any amin'ny lanitra any an-danitra ifampiresany entiny any itsina ny tsy fiangonantsy dia niresaka tamin'ny pasteranay izy a dia avy teo ilay pasteranay nitoro teny sabata ny teny an'izay dia izy moa mivavaka ao an-tatsimo rasa be sy misaraka an-tatsimo zaho misaisay zay ny ampiasain'Andriamanitra fa mbola sy fantatra hoe za ilay izy dia ilay pasteranay efa nanandindindona anazy sao dia za dia efa niteny tamin'olona rehetra nanodidina anay izy hoe zanaky ny Mamatamata zany efa andresany hoe araho maso tsara le anabavinareo fa mety isy zavatra hitranga aminy fa isy zavatra ohatr' izao izy araka ny mpaminany Adventiste tamin'izany masina be mihitsy dia araka ny mpaminany Adventiste dia misy zavatra ohatran'izao hitranga ka araho maso izy zao nefa ny zavatra mifanojo za manana ny tokantranoko tsy nisy be dia be ny fianakavianay ny Tamatavy fa sy dia nahaliana loatra mankany fianakaviana fa ny tokantrano za dia le namako ihany koa mitokantrano any zareo izy any Mangarivotra Avaratra za mipetraka any amin'ny Stéara dia tao anatin'izay nefa n'izany a dia ny zavatra misy a zareo tao anaty tokantrano dia niteny tamiko tamin'ny ohatrany hoe tamin'ny alan'ny Andriamanitra hoe misy vehivavy ananganana ho zanaka dia Mamatamatavy ihany koa nivangin'Andriamanitra hoe misy vehivavy omeko anao zanaka fa anao sy niteraka vavy dia za namen'Andriamanitra fahitana eto anao misangana dia Mamatamatavy nomen'Andriamanitra fahitana eto anao misangana dia izay vehivavy misangana eo zanaka anao dia vao hitako izy tonga dia fantatra sy ilay vehivavy reniko dia vao hitana tonga dia fantany hoe za ilay zanaka nomen'Andriamanitra anazy nefa olo tsy mifankalala tokony any amina gasy zay ny foazin'Andriamanitra hitanao zao hoe gasy ny foazin'Andriamanitra mitory fahamarinana aminao vona hitondra olona any an-danitra hitanao tsara ny fiainany any ianao zany tokony mivavaka hoe gasy ny foazin'Andriamanitra teto amin'ny tany razantsika hoe teto Madagasikara nisy gasy ny foazin'Andriamanitra nitory fahamarinana iny zany azo antoko anao bebe koa fa ho any an-danitra hitanao tsara ny toro-teny ny azonao sapaintany zavatra voalazana toy izay ianao hivavaka any amin'ny fiangonana avy any ampitan-dranomasina tsy hainao aby ny andohan'ny fiangonana io sy ny fototra hijoroany zao manko zany dia ny hiram-pirenantsika zimbazimbain'ny olona fivavahana ilay izy dia tsy hita hoe inona ny fepetra raisiny fa amiko rehefa tsy ajainareo zany ny hiram-pirenanay magasy anay dia afaka tsy terenina rehefa nareo ny afaka mody na gasy ary nareo mivavaka amin'ny fiangonana dia afaka mandeha mody any amin'ny firenenareo any any manana hiram-pirenena nareo any dia ataovy any nareo fa ny anay zany jivazimbaina za zany dia tena miaro ny zony gasy sy ny fiandrianan'ny firenena malagasy hatramin'ny farany na dia hoe mivavaka aza za mivavaka ao an'ny fireneko isan'andro za ary mivoaka malagasy ampoko zany hoe fitiavako ny gasy zany faharoa manaraka an'izay ohatra zany jauna hoe za zao mijoro miaro ny fiandrianam-pireneko za miaro ny hiram-pireneko za tena miaro an'izay kanefa an'izany za raha ohatra ka hoe andeha amin'reto mpanompon'Andriamanitra namako
mahatonga ny avy eny ampitan-dranomasina manimbazimba ny fivavahantsika ne manimbazimba ny firenentsika raha za zao ohatra andeha any fiangonana mivavaka sabatana mivavaka lahady ahoana ny ataontsika fa misy fivavahana manao an'izao mampivavaka ansika eto amin'ny firenena dia ahoana ireo zany teneniko anao jaona tsy afaka hiaraka amiko zany satria nahoana za ihany koa tsy afaka mandeha lavitra tsy afaka mihesika firy satria ny antony dia zao iza namako zavatra mampalahelo ane mahatonga ny olona manimbazimba ansika pastera maro tokony enteheranao hiaro ny firenena amin'ny resaka fivavahana zareo indray mandeha mandady rariny any amin'ny any Afrique du Sud any maka ositra aiza moa sika sy zimbazibainy olona ianao mivavaka sabata ianao mivavaka lady gasy ianao efa ny foazin'Andriamanitra teto amin'ny firenenao tokony fahamarinana ny torinao i baiboly vakinao isan'andro Andriamanitra manositra anao esorina indray le ositra avy tamin'Andriamanitra nananganana fiangonana iny dia lasa indray mandeha Afrique du Sud mandeha maka ositra vaovao mandady amina mpanompon'Andriamanitra any ampitan-dranomasina nefa inona moa ny andadiko amin'ny olona any ampitan-dranomasina zany na eto Madagasikara manana Andriamanitra na manohana anahy Andriamanitra ny gasy ane ka Andriamanitra ny Israely zany mahatonga ny gasy taloha sy ninakisoa zany mahatonga ny gasy taloha sy nina zava-padiny ary akanjo fosy foana nanaovany gasy tamin'ny fampanjaka dia jinio tsara fa gasy mifora tsika zany fa mpivavaka vita fanekena amin'Andriamanitra ary ao anatin'izany ihany koa dia ny gasy ihany koa mankalaza ny voaloham-bolona malagasy voalohany taona jiosy ka ianao zany na hiteny amin'ny pasteur fa raha hoe ahoana kosa mba hevitra ansika amin'izao zavatra mitrango zao dia avy eo zany mba hoe andao fa sampivavaka sika dia ifananatra ndao anatona an'ilay fiangonana anankiray dia sy resam-panjakana izy fa resaka sampivavaka dia ho anarintsika izy mba sy nimbazimba ny fiandrianam-pirenentsika sy misy idiran'ny fanjakana zany fa sampivavaka ifananatra dia afaka manao an'izany nefa raha tonga any ary ianao dia hiteny zareo hoe ny mpanompon'Andriamanitra gasy koa ane mba mandeha ny amin'ny firenenkafa maka ositra ka ahoana moa zany sy nanay fahefana nimbazimba ny firenenareo satria reny ara ny gasy tsy mahatokony Andriamanitra sy mahatokony Andriamanitra ny gasy sy mahatokony Andriamanitra zay namohana azy sy ny anso anazy izy fa mbola tonga maka ositra any Afrique du Sud inona ny ambarako amin'izany rary ny raha zimbazimbain'ny olona ny firenentsika rary ny raha ataon'olona sisy dikany fa zay zavatra mitranga dia izy ary mba pasteur mba mpitondra fivavahana namako tondram-bavaka an'ity firenentsika zay tena lasaka katerena mafy na iram-pirenena ary ny zimbazimbain'ny mpivavaka ka zay zany zay zavatra zany zany jaona tena mafy be zay zavatra zay ka tsy haiko hoe inona moa ny fantaninao tamiko teo fa sy tadidiko nge somary nivelatra anao tamin'ilay valim-panontaniana fa avy eo kely ilay izy hoe ahoana ny tena amaritana tokoa an'ilay mpaminany bala ianao ve afaka milaza hoe zay akoatranao dia mpaminany bala satria ianao milaza fa tena hoe avy amin'ny Jehovah marina dia ireo olona hafa zay miteny milaza ny tena mpaminany ireo ve misy azo isokajiana azy hoe misy amin'ireo mpaminany bala sa hoe mitovy aminao samy mpaminany avy amin'ny Jehovah daholo za aloha zany tsy afaka nameloka olona hoe mpaminany bala reny fa amiko dia vita fanekena amin'Andriamanitra ve ilay olona sa tsy vita fanekena amin'Andriamanitra amin'ny jidy folo izay efa nivakinsika teo iny amin'ny Exodus 3:30 izy iny dia vita fanekena amin'Andriamanitra satria tanan'Andriamanitra noratra an'iny manahoana ny fahadiovam-panan'ilay olona rehefa avy maloto ve izy dia midio manahoana ny sakafo hoany mihinana zava-padina sa tsy mihinana manahoana ny fitafiny so dia olona tsy masina akory izy dia milaza fa mpaminan'Andriamanitra ny Israely zay tena tsy mivazivazy mihitsy manahoana izy hoe mandoko volo sa manamboatra volo misaron-doha ve manahoana ny fitafiny manahoana ny tokantranony izany rehetrarehetra zany zany jaona atambatra entina namariana hoe amaritana hoe mpaminany bala sa mpaminany Andriamanitra ny Israely eny ary makasitraka ny amin'izay tapany voalohany amin'ny fandarana izay dia hiditra amin'ny fisaintona kely aloha isika isinto kely mihitsy satria somary nafapanina ny fanazavana ary namaivaiva ihany koa ny fandraisana ilay izy dia misainto kely sika dia angataka hira ao amin'ny teknisianina mbola misy fanontaniana be dia be avy amintsika mpiaino azo apetraka amin'ny mpaminany ka aza misalasala ianao mametraka izany ndao ary hidirantsika izay hira izay dia miverineto avy eo